mbola am'izay taranja-bola lavalava zay tsy misy sary koa izy ity vaovao avy any nampitainy zareo avy eo amin'ny 3/5 Nambotsiry zay nandraty lalao ara-pilahina tany Tomasina niona tamin'ny 15 sokajy zandry moa nentin'izy ireo tamin'izany tany dia nivoaka nandresy tamin'ny isa 5-5 iry zareo sokajy kade avetsy Ambotsiry rehefa nikatroka tamin'ny ekipan'ny 15 tany Tomasina tany. Mbola hijanona amin'izay taranja iraisan'izay antsika taranja basketball taorina ny fidinan'ny tompontakan'i Madagasikara iny dia fantatra fa fanampivondronana ireo ekipa pirenena malagasy na manana sady ny lalaon'ny nosy na eo amin'ny sokajy zazalahy io na eo amin'ny sokajy zazavavy tamin'ity faran'ny herinandro ity dia anisy ny lalao fitsapana taorinan'izay fampivondronana izay. Taorinan'ny fahavitany fifananam-pirenena ho an'ny taranja basketball sokajy lahy sy vavy dia nisy ny fampivondronana voalohany ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena hiatrika ny lalaon'ny nosy Atsila Réunion amin'ny taona ho avy. Entina manao ny tomban'izay fampivondronana voalohany izay ary dia nampanaovana lalao fitsapana izy ireo tolakandro tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Nanomboka izany ny feona teo amin'ny ekipa pirenena zazavavy sy ny ekipan'ny JS Analamanga izay vao tompon-taka farany teo. Tamin'izany no nivoan'ny ekipan'ny GSA ho mpandresy tamin'ny 9 no 12. Teo amin'ny ampahefapotona voalohany dia efa nitarika tamin'ny 1-7 ry Judith sy ry Toja ao eo amin'ny JCSA. Marihana fananamafy ny ekipan'ny GSA tamin'ity lalao ity Iroke sy Anita Arfans avy amin'ny MB2. Nanarak'izay moa dia ny fampitsapa haka nozaraina roa ireo mpilalao amin'ny ekipa pirenena zazalahy ireto ekipa roa reto izay nomena ny solanarina hoe Voay sy Antsantsa. Nentina nanenanena ireo lalao roa ireo dia nisy hatrany ihany koa ny fanentana sy ny hetsika isan-karazany toy ny fifanana dunk sy ny tifirana. Raha ny fantatra dia miandry ny toetrandro ny ministeran'ny fanatanjahantena indray vao hanao fampivondronana faharoa ny ekipa pirenena malagasy.